Riavako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ampiaro ny lalàna ny amin'ny batisa. Ampiaro ny lalàna ny amin'ny batisa. Zany indray no misongadina amin'ny nofinainantsika an'io riavako tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7 ny andininy 20 hatramin'ny andininy 420. Ampiaro ny lalàna ny amin'ny batisa. Nanomboka ny saratsaina na ny ady hevitra momba an Jesoa sy ny fampianarany ireo jiosy. Ary nisy mihitsy aza tonga tany amin'ny fisaraham-bazana. Misy sokajin'olona miteny mihitsy fa manana demonia Jesoa. Ary ambara eto amin'ity toko 7 ity aza fa na dia ireo rahalahiny aza dia tsy nino azy. Ny fanazava-kevitry Jesosy Kristy eo anatrehany zany hevitra tsy mitovy zany dia te hitarika ny olona fa i Jesosy dia mpanatanteraka ny lalàna fa tsy manohatra ny lalàna akory. Azavain'i Jesosy Kristy eto amin'ity nofinainy ity ny fahafahan'ny jiosy manatanteraka ny famorana amin'ny andro sabata. Tena natao amin'ny andro sabata mihitsy ny famorana satria heverina fa amin'iny andro iny no ampidirana ny olona anankiray na ny ankizy anankiray ho isan'ny zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra. Zany hoe foraina amin'ny andro sabata ny ankizy lahy iray mba hiditra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ho mpanatanteraka ny lalàna. Ambara ihany koa fa voalaza ny lalàna fa ny andro sabata dia andro fanaovan-tsoa, ka raha ny famorana izay apahany kely fotsiny amin'ny vatan'ny olona azo atao, nahoana no voasakana izy tsy hanao asa soa amin'ny tena manontolo satria ampahatsiahivin' Jesosy eto ny asa soa nataony tamin'ilay lehilahy malemy anankiray izay narary nandritra ny 7 taona kanefa nositranin' Jesosy tamin'ny andro sabata. Eto zany Jesosy dia miteny manao hoe ny fanatanterahany ny fanasitranana tamin'ny andro sabata dia tena fanatanterahana ny voalaza ny lalàna. Arak'izany dia tsy sanatria Jesosy izay mandika ny lalàna no hita eto fa fanatanterahana aza. Tao misarika ny saintsika zany riavako malala fa raha miresaka batisa isika amin'ity volana ity dia mitaky ny fampiarana ireo fepetra samihafa amin'ny fanatanterahana izany. Tsy ratsy ho azy foana akory ny lalàna fa tena mila tanterahana, mila ampiarina ny voalazan'izy ireny. Raha miresaka batisa isika dia misy ny lalàna izay ambarany foto-dalàna sy fitsipika FJKM momba ny batisa. Misy ny fandaminana izay hitantsika ao anatin'ny liturjia FJKM. Izany no mahatonga antsika fiangonana mitaky fepetra samihafa ny amin'ny fanaovana batisa ny zanakitsika. Tsy sanatria akory hoe sarotiny alohan'i Jesosy ny fiangonana na ny mpitandrina amin'ny fanaovana batisa. Tsy sanatria akory ka manakana ny zaza iray tsy hahita tsiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fiangonana, fa tsarovy fa i Jesosy koa aza mitaky ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny fanatanterahana ny zavatra anankiray. Tena marina ny eritreritrao fa fahasoavana ny batisa, kanefa aoka ho fantatsika fa tsy toerana fialokalofan'ny tsy mpanara-dalàna akory ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia raisina amin'ny fanarahan-dalàna.
raisina amin'ny fanarana reo toromarika samihafa izay omena Andriamanitra. Arak'izany, raisitsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maha fahasoavana azy, atolotra Andriamanitra maimaim-pona, fa fantatsika ihany koa fa ny zanaky ny fahasoavana dia zanaky ny fanarahan-dalàna, zanaka manaraka ny fandaminan'ny fiangonana. Dia manaraka sika ry havako reo fipetra samihafa sy fandaminana samihafa izay tarihan'ny fiangonana antsika amin'ny alalan'ny mpitandrina, eo amin'ny fanaovana ny dinika batisa, eo amin'ny fipetra samihafa amin'ny mampandray fanasan'ny tompo, amin'ny fisoratam-panambadiana sy ny sisa, satria zanaky ny fanarahan-dalàna ny fiangonana velon'ny fahasoavana. Mandehana ry havako ampiaro ny lalàna eo amin'ny batisa, aza ialokalofana amin'ny maha tsy mpanara-dalàna ny fahasoavan'Andriamanitra. Engane antsika re tsiraray avy tsy ho lava resaka intsony makasika ny dinika eo amin'ny fanaovana batisa, fa tsy mpitandrina sarotiny izy akory, fa mitarika antsika hanara-dalàna. Ho Jesosy miteny manao hoe aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Raha misy ny lalàna arahana amin'ny lafiny zavatra samihafa, nahoana ny tsy arahana ny lalàna eo amin'ny batisa, ny lalàna ny fanaova-tsoa, ny lalàna ny fahasoavana. Dia hoan'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ilay Andriamanitra mampanara-dalàna anay, ilay Andriamanitra manolotra ny fitsipika ho arahanay amin'ny mahazanaky ny fahasoavana anay. Misaotra anao izay Tompo fa lehibe ny anaranao, ary ankehitriny ho zanaka mpanoha, ho zanaka mpanara-dalàna, ho zanaka manaraka ny teninao ny fiangonanao. Ary dia mivavaka izay amin'ity andro anio ity ho amin'ny fampiarana ny lalàna sy fitsipika rehetra atao anatin'ny fiangonana, tsy ny amin'ny batisa ihany fa ny amin'ny lafiny rehetra apetrakay ampelantananao. Ianao Jesosy lohan'ny fiangonana ane, andray ny fiangonanao, hitarika ny fiangonanao, omba ny fiangonanao amin'izany rehetra izany. Ary dia tahio Tompo ny fiomanam-panahinay sy ny fanomanam-panahinay rehetra hiatrika ny fanompona masina rahampitso, apetrakay ampelantananao ho fanompona mendrika araka ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.